maina ny ahatra mirongatra ny dorotanety ankehitriny. Anisan'ny misedra olana ny varitry Mongolava raha ny fianak'izy io no jerena satria dia isan-taona dia amina hektarany maro ny tanety may. Teto izao ohatra dia raha tsy nisy ny fandrombonana dia may indray ny ala na tsapamahazo izay ala tsy lavitra akory ny tanàna ny tsirono mandidy. Isaorana ny mpiasan'ny drefy tao tsiro mandidy natao hoe efa ora firavan'ny fiasana aza dia tonga nandray anjara tamin'ny famonoana hafa hitantsika izy teo reny. Izy ity tsy vita ty dorotanety ity raha tsika rehetra izao no miaraka amin'ny farimbony. Manoloana ny firongatry ny dorotanety toy izao dia mbola tsy mitsahatra ny lehibe ny sampandra ny tontolo iainana sy ny ala ary ny aivoara eto amin'ny varitry Mongolava mitondra ny fanentanana. Aokary zalahy ajanao ty dorotanety ity. Ajanao ty satria hitantsika ny mahazo antsika ao ambony bio amin'ny rano io. Dia mbola ataontsika koa ty hazo tsika sisa tavela eto ty hazony tsapany mahazo ty dia mbola hodorana koa. Dia mba aoka zay zavatra mba samy tonga saina antsika rehetrarehetra na ny farany ambany sy farany ambony mba samy tonga saina daholo mba ametrapetraka hoe aoka zay ny dorotanety. Fa tena zava-dehibe ny arotsaka an'io satria maina ny tany tsavo ny orana maty ny vary sy rehetrarehetra dia mosarena antsika. Ametraka fepetra entitra moa ity ministera izay misahana ny tontolo iainana ity ho an'ireo mandika lalàna sy ireo mini mandoro tanety amin'izao fotoana izao.